Ry romotramotry izy fa zay le hoe sambatra zay anjehany no ny fahamarinana manao marina tsy milaza zavatra diso mihitsiny aho na kely ary mandanjalanja tsara ny teny ho teneniko a ka raha romotramiko ny ministre ny communication de lazao azy fa tsy mampietsy bolomaso ao mihitsy zany na kely ary tsy izy akory na mpihemotra ny zavatra ataoko fa izy ary ny tokony eritreritra hoe sao de izaho ny tsy mampandeha nyty HVM ty tsy romotra izaho tsy tahitra amin'izany mihitsy ary tsy tokony hamaly an'izany koa rehefa manontany nareo dia valiko fantatry ny olona tokony faninana amiko any velany any sy any fa raha mbola malagasy eto mandeha koa ndresaka président fa mety tsy azo dia ohatran'izay koa le niresahanao hoe romotra amiko ny filohan'ny HVM laza ny zavatra marina any ahy hoy aho hoe tena manaiky daholo ve ny rehetrarehetra fa ara-dalàna ny nahatongavany amin'ilay toerana tena araka ny constitution ve izy dia romotra amiko izany ve izy fa nilaza ny zavatra marina malala tsara ny fandeha ny fahalalana ny fitenenana ny velany petraka maharitra tany velany ary mivezivezy maharitra ny velany ianareo bajereo rehetra ny zavatra misy any velany fa tsy ninareo rehetra koa ny marina mila malala dia mila mahay dia mila mavita fa aza romodromotra fotsiny fa tsy mety zany tsy mety zany samy malagasy eto hoe dia romodromotra fotsiny tsisy dikany hafa koa ny olona mety miororo an'izany fa tsy président Ravalomanana zany akory anatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy tena maiky manaiky daholo ny rehetrany fa tena tsy sahaza tsy mendrika vahoaka malagasy ny misy reny loto eny kada nina moa akazomanga ireny reny any namotany reny tena ohatran'ny tsy olona le olona sanatria marina maiky reny ny asa atao a tokony misy fetraika mivantana amin'ny mpiarabelona ary indrindraindrindra hoe mieritreritra fa ampidina ny vidim-bary io ny zavatra tokony feheziny zany zao a mampitondra anareo mamprésidentanao dia fehezo aloha ny lanjam-bola malagasy fa raha tsy voafehy io zava-doza faharoa fehezo ny vahoaka malagasy fehezina amilaza hoe tsy azo atao ty mamonomono ty ty insécurité ty tsy voafehy io ary ny mamprésidentanao fehezo ny tanitsika reo zavatra telo reo mamprésident malala tsara ny tany a territoire eto Madagasikara tsy avela alain'ireo sasany ireo aizako ny tompony iray zao mangatakatany fa nana ny sasany tonga dia alain'ny sasany fotsiny amin'ity famaranana ny taony ity mba tsy samby hanao fety sambatra erin-doza ary indrindraindrindra miaraka amin'ny tokantrano mba misy hohanina fa dia tena mafy sy tena azoko saran-tsaina reo olona mijery fotsiny vitanetana eny an-tsena tsy mba misy hoentina koa ry amin'ilay zanaka ao tokantrano mafy tena mafy zany hoe olona tsy manana mba akanjo anakilalao ho an'ny ankizy ny faniriako dia zao faniritsika dia zao hitondra fanantenana vaovao amin'ny malagasy anie ty taona 2024 ity ary hitondra fahavononana tanteraka hiatrika indray a izany fampandrosoana Madagasikara zany